Ry havana malala ao amin'ny tompo ampitombona mandrakariva ao aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra raisy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Ivavaka isika ry havana. Andriamanitra ray o feno fifaliana ny fonay amin'ity andro anio ity izay tombonandro pahavelomana omenao anay. Misaotra anao zahay noho ny teny izay omenao anay tsy tapaka, mamelombelona ny foam-panahy ary manasitrana ny aretinay rehetra. Misaotra anao izay fa Andriamanitra manaiky hiara hitoetra aminay amin'ny alalan'ny teninao ianao. Ho koa amin'ity anio ity ary dia sokafo ny fonay amin'ny alalan'ny fanainao masina, handray tsara ny teny tsara izay omenao anay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy mahavonjy nanaovanay sy angatanay izany vavaka izany. Amen. Ny Romanina 4:17 hatramin'ny 5:20 no mofinaina volahatra ho antsika anio. Romanina 4:17 hatramin'ny 5:20 vakina amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: fa tsy lalàna fa fahamarinana amin'ny finoana no nahazahoany Abrahama sy ny taranany ny teny fikasana ho mpandova izao tontolo izao izy. Fa raha izay amin'ny lalàna no mpandova dia efa foana ny finoana ary efa tsinotsinona ny teny fikasana. Fa ny lalàna mahatonga fahatezerana, fa raha tsy misy lalàna dia tsy misy fandikan-dalàna. Koa finoana no andovana mba ho araky ny fahasoavana hahatoa ny teny fikasana ho an'ny taranaka rehetra, tsy ho an'izay amin'ny lalàna ihany fa ho amin'izay amin'ny finoany Abrahama koa. Dia ilay razantsika rehetra araka ny voasoratra hoe: nataoko ho rain'ny firenena maro ianao. Teo anatrehan'izay ninony dia Andriamanitra izay mamelona ny maty sy miantso ny tsy misy toy ny misy. Ary na dia efa tsy nisy nanantenana aza dia nanantena ihany izy kanino, mba ho rain'ny firenena maro araka ny voalaza hoe: ho tahaka izany ny taranakao. Ary satria tsy mba nalemy finoana izy dia nihevitra ny tenany izay efa ohatran'ny maty, fa efa tokony ho 100 taona izy sy ny fahafatesan'ny kibon'ny Sara, ary tsy nisy ny anahana ny amin'ny teny fikasan'Andriamanitra. Tamin'ny tsy finoana izy, fa nampaherezi ny finoana ka nanome voninahitra an'Andriamanitra. Ary natoky indrindra fa izay nolazainy dia hainy atao koa, dia nisaina ho fahamarinany izany. Nefa tsy ho azy ihany no nanoratana, fa nisaina ho azy izany, fa ho antsika izay hanisana izany koa, dia isika izay mino ilay nanangana any Jesosy tompontsika tamin'ny maty, izay natolotra noho ny fahadisoantsika ka natsangana indray ho fanamarinana antsika. Ray Masino, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, ny bokin'ny Romanina, ny epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny fiangonana tany Roma dia mamelabelatra amintsika ireo mahakasika ireo ady hevitra teolojika, ireo fampianaram-pinoana maro. Ary isan'izay voaresaka eto amin'ity 4 ity ny fampianaram-pinoana mahakasika ny fanamarinana amin'ny finoana, na ilay antsoina hoe justification par la foi. Eto amin'ity mofinaina ity ary dia asongadina ireto zavatra
roa loha ireto. Voalohany, ny fanamarinana amin'ny finoana dia natao ho an'ny olona rehetra. Ny fanamarinana amin'ny finoana dia natao ho an'ny olona rehetra. Rehefa mamaky isika manomboka ny amin'ny andininy voalohany, eny ao amin'ny toko 7 aza dia mahita fa ny fanamarinana amin'ny finoana dia tsy noho ny vokatry ny asa na ny fahatsaran'ny asa izay nataon'ny olona anankiray no hanamarinana azy, ary ambara ihany koa fa tsy vokatry ny lalàna, tsy ny lalàna no hanamarinana ny olona iray. Raha izany mantsy dia ambara fa taranaka iray ihany, dia ilay ambara fa taranaka voafidy ihany no mahazo anjara amin'ny fanamarinana amin'ny finoana io. Izany hoe ny taranak'i Abrahama ihany no efa nofidian'Andriamanitra ka manana anjara amin'ny fanamarinana io, raha toa ka ny lalàna na ny asa no hanamarinana ny olona. Ambaran'ny mpanoratra fa raha resaka asa dia tena ny asa tokoa i Abrahama, ary nisy azo tantaraina ihany ny momba izany. Hitantsika ny amin'ny andininy voalohany sy ny faharoa zany. Raha ny momba ny lalàna dia ny lalàna no mamaritra ny mahataranak'i Abrahama, tahaka ny izay makasika ny famorana ohatra, ka izay voafora ihany zany no mahazo anjara amin'io fanamarinana io. Ambara nefa fa tsy amin'ny lalàna, tsy amin'ny asa, fa amin'ny finoana. Finoana izay efa nananan'i Abrahama talohan'ny famorana. Arak'izay hitantsika eny amin'ny andininy 10, ahoana no nanisana izany? Tamin'izy efa voafora va sa fon'izy tsy mbola voafora? Tsy tamin'izy efa voafora tsy akory, fa fon'izy tsy mbola voafora. Izany hoe zany, ny finoana izay efa tao amin'ny Abrahama hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny izy efa antitra izay nanantena mandrakariva, arak'izay voalaza eto, na dia efa tsy na dia efa tsy nisy fanantenana aza dia mbola nanantena ihany, na dia efa tahaka ny maty aza ny kibony sara vadiny, na dia efa antitra aza ny tenany ka nihevitra ny tenany ho ohatran'ny maty izy araka ny andininy 7, dia mbola nanana fanantenana, nanana an'ilay finoana tao amin'ny Tompo, ka izany no hanamarinana azy. Ary ambara eto fa tsy ho an'ny Abrahama irery izany, fa ho an'izay manana an'ilay finoana rehetra, satria ny teny fikasana dia ho an'izay manana ny finoana io. Ny teny fikasana dia ho an'ny taranaka rehetra. Ny teny fikasana dia ho an'ny olombelona rehetra, arak'izay voalaza manao hoe aminao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Ny andininy 9 dia mezaka manazava amintsika fa tsy mifidy saranga, tsy mifidy tavan'olona, tsy mifidy taranaka ny fanamarinana amin'ny finoana, koa finoana no andovana mba ho araka ny fahasoavana hahatony teny fikasana ho an'ny taranaka rehetra, ho an'ny taranaka rehetra. Araka izany dia manana anjara amin'ny fanamarinana io avokoa na ny jiosy na ny tsy jiosy, na ny kristianina na ny tsy kristianina, fa izay ilaina kosa dia ilay finoana. Ny andininy 17 dia ambara fa natao ho rain'ny firenena maro i Abrahama, mba tsy lazana hoe rain'ny firenena rehetra, ka teo aminy no niangan'ny teny fikasana, fa mivelatra ho an'ny olona rehetra kosa izany. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, manana anjara amin'ilay teny fikasana sy ny fanamarinan'Andriamanitra ny olona rehetra. Izay rehetra mety manao fahadisoana, ny olombelona rehetra manao fahadisoana dia mety hahazo ny fanamarinana avy amin'Andriamanitra avokoa, raha toa ka manaiky ho zanaky ny finoana izy. Izany hoe zany, tsy ny mahazanaky ny lalàna, na ny mahataranak'i Abrahama,
na noho ny asa soa vita no hanamarinana ny olona iray, fa araka ny finoana izay ananany. Ny finoana no andehanany mino, ny finoana no amonjena ny mino. Ambara arak'izany fa tsy mifototra amin'ny lalàna ny famonjena ny mino, tsy mifototra amin'ny asa ny famonjena ny mino, fa amin'ny finoana. Ary zany raha teo no nahatonga ny fiangonana protestanta koa ohatra nanangana n'ilay faneva lehibe manao hoe ny finoana ireriany sola fide, zany hoe ny finoana ireriany no amonjena ny mpino, eo anatrehan'ireo izay mitady hivarotra na hividy finoana, eo anatrehan'ireo izay mitady hivarotra na hividy famonjena, eo anatrehan'izay mieritreritra himanipule na hanamboamboatra ny lalàna, dia ambara fa tsy avy amin'izany ny loharan'ny famonjena fa avy amin'ny finoana. Zany mahatonga ny fiangonana milaza fa finoana ireriany. Zany hoe zany na iza manana ny finoana io, dia maro raha mandrakariva ny ambaran'ny apôstôly Paoly hoe tsy misy tsony na jiosy na grika, na andevo na tsy andevo, na lahy na vavy, fa iray ihany isika rehetra ao amin'ny tompo. Jesosy Kristy izay fototry ny famonjena ny mino dia Jesosy Kristy mampiombona izao tontolo izao ao amin'ny fanjakany rahateo. Ny fanamarinana ny finoana zany dia fanamarinana ho an'ny olona rehetra. Fa ny lesona ray lehibe faharoa izay raisintsika dia ny hoe ny fanamarinana amin'ny finoana na lay justification par la foi dia fanamarinana izay mitodika ao amin'ny Jesosy Kristy. Rehefa mamaky ny andininy 7:20 hatramin'ny 5:20 farany isika dia mahita fa tsy ho azy ihany, zany hoe tsy ho an'ny Abrahama ihany no nanoratana fa nisaina ho azy zany hoy ny voalaza, fa ho antsika izay hanisany zany koa dia isika izay mino ilay nanangana an' Jesosy tompontsika tany maty, izay natolotra noho ny fahadisoantsika ka natsangana indray ho fanamarinana antsika. Ny fanamarinana antsika zany eto dia ilay mitodika ao amin'ny Jesosy Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty. Ny faneken'ny fiangonana, ny faneken'ny olona iray an Jesosy maty teo amin'ny hazo fijaliana noho ny fahotako sy noho ny fahotanao, noho ny faneken'ny olona iray an Jesosy izay maty sy nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo no hanamarinana azy. Zany hoe zany ny fanamarinana ny mino dia mifototra ao amin'ny Jesosy Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty. I Jesosy Kristy izay maty sy nitsangana tamin'ny maty io zany ny fototry ny finoana kristianina, io ny fototry ny finoan'ny mpino, ka izay mino an Jesosy maty sy nitsangana tamin'ny maty no mahazo famonjena. Zany hoe zany ny faneken'ny olona iray fa nanaiko ho faty teo amin'ny hazo fijaliana noho ny fahotany i Jesosy Kristy, ary tsy voatazon'izany fahafatesana fa nitsangana tamin'ny maty, dia zany no hamonjena ny olona iray. Na iza mino zany finoana izany, zany Jesosy Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty izany, dia ho vonjena izy. Fa na iza kosa tsy mino izany, natao mivavaka ihany, natao mandeha any am-piangonana, natao manao ny adidy samihafa, dia ambara fa tsy ahazo famonjena na oviana izy raha toa ka tsy miorina ao amin'ny Jesosy Kristy ilay maty sy nitsangana tamin'ny maty ny finoana. Be dia be no mahafantatra sy mahalala ny tantaran'i Jesosy Kristy. Be dia be no mampianatra an'izany ao anatin'ny fivavahana, fa dia raisin'ny olona ho tahaka ny tantara fotsiny, ny tantaran'i Jesosy Kristy. Raisin'ny finoana sasany na ny fiangonana sasany ho tahaka ny mpaminany lehibe na tahaka ny ireo izay
patriarka lehibe fotsiny Jesoa dia ampianarina ny tantarany fa teraka tany am-pihinanam-bilona izy, zanaky Marisy Josefa sy ny sisa, fa tsy noho ny reny sokajon'olo reny kosa fa io Jesoa io dia maty teo amin'ny hazo fijaliana noho ny fahotana ary ny hanamarina atsika noho ny fahotantsika no antony nahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana. Dia ambara riavana fa ho zava-poana ihany zany fianarana ny momba ny tantaran'i Jesosy fotsiny zany, kanefa tsy miteraka finoana ho antsika akory. Ny tena finoana dia ny fanekentsika fa namela ny helotsika ny antony nahafatesan'ny Tompo teo amin'ny hazo fijaliana. Zay rehetra mitodika amin'izany, zay rehetra mibanjina amin'izany no mahazo antoka ny famonjena ho azy, mahazo antoka ny fanamarinana ho azy. Raha fehezina zany ny tenin'Andriamanitra antsika anio dia ny hoe ny fanamarinan'Andriamanitra ny olona iray dia miankina amin'ny finoan'ny olona any Jesosy Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty. Ny fianteran'ny olona amin'ny Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty no loharan'ny famonjena ho azy no miantoka ny teny fikasana na ny famonjena maharitra mandrakizay ho an'ny olona iray. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra ho amintsika kosa zany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra fa nandre indray ny teninao, teny manamarina anay izay tsy marina, manamasina anay izay tsy masina, manadio anay izay tsy madio. Indrindra ao amin'i Jesosy Kristy ilay nanaiko ho faty teo amin'ny hazo fijaliana kanefa natsanganao Andriamanitra tamin'ny andro fahatelo. Mahatsiaro sambatra izay manana anjara manokana amin'izany fanamarinanao izany. Ary indray mivavaka manokana amin'ity androny ity ho an'ireo finoana na fivavahana samihafa manerana izao tontolo izao izay tsy mino akory na tsy mahafantatra akory ny asan'ny fanamarinanao Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy. Ianao Jesosy hanova lalana sy handona mora azy ireo ka tsy ho jamba ny amin'ny izao tontolo izao ity ka hahita ny tena loharan'ny famonjena marina dia ao aminao Jesosy Kristy zany. Atodio ao aminao Jesosy ny fampianarana rehetra sy ny fototra rehetra iorena ny fivavahana samihafa mba hahatonga azy ireny ho isan'ny olombonjena rahateo koa. Ataonay sy angatahnay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay Tompo ny finoanay izany vavaka izany, ho anao ny dera sy ny laza ary ny voninahitra. Amen.